misaotranao zahay ry Kristy mpanjakanay fa ianao ilay Andriamanitra fitiava, ilay Andriamanitra mpamelaela dia nanolotra nanome izany fanahiny fitiavana sy fiainana ny famelan-keloka izany ho anay. Ary dia tarihinao teninao zahay mba ho zany fanahiny fitiavana fiainana ny famelan-keloka izany no ifandraisanay sy fampizaranay eo anivony fiarahamonina misy anay, indrindra eto anivony fiangonanao. Dia matoky izahay rehefa namasina fa ianao no mahay mampiaina anay izany, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Arak'izay efa nambara tamintsika teo ry havana, dia tonga eto Mahajanga ireo tompon'andraikitra eto anivon'ny FFPM hanatanteraka ny komity protestanta fivoriana fahavalo amby valopolo. Ary izany fivoriana izany dia nampitondraina ny teny faneva hoe koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo ho voninahitran'Andriamanitra. Arak'izay hitantsika ao amin'ny Romanina 5:10 ny andininy 7. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo ho voninahitran'Andriamanitra. Ny tontolo ivoahany zany andininy 7 zany amin'ny toko 5:10 amin'ity bokyny Romanina ity dia nahita ny olana teo ny fifandraisan'ny fiangonana ny kristianina avy amin'ny tontolo gentilisa sy avy amin'ny tontolo jiosy. Ary izany fahasairanana vokatry ny sy fahasalamana na tsy fahatombombana ny fifandraisan'ny samy kristianina izany no hitondrana izao tenin'Andriamanitra izao: koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo ho voninahitran'Andriamanitra. Misy filamatra tondroina eto dia ny hoe ny nandraisan'ny Kristy anareo. Ny Mateo 5:7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 dia ahitana fa ny fariseo mitsara manameloka ny mpanota, ny mpamory eto, tafakambana na manana fiainana miaraka amin'i Jesosy. Ary tsy izany ihany fa amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 9 no toko 7 io, Jesosy tena mihitsy no noelohin'ny fariseo ka nilazany hoe miteny ratsy ilay ity na manao blasfemia satria manambara ny teniny Andriamanitra. Fa
tamin'izany fanameloana ataon'ny fariseo na amin'ny Jesosy tenany na amin'ny mpanota amin'ny mpamorietra tonga miaro ny sakafo aminy dia nanambara mazava kosa Jesosy hoe fa mirapo ny sitraka fa tsy fanatitra latsadraha. Ary zany dia fampiariariana izay lazain'ny nika toko faefatra toy ny vaky teny izay nataontsika teo, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fafito ny vakitsika teo, fa ny toko fafito andiny fahavalo folo hatramin'ny andiny faharoapolo, indrindra ny andiny faharoapolo dia milaza mazava fa tena mpamindra fo Andriamanitra. Amin'ny andiny fahavalo folo dia milaza mazava fa tena mpamela eloko Andriamanitra. Izany no fomba iariarian'ny fandraisan'ny Kristy ny fiangonana sy ny fandraisana azy no ny hatsarana manokana nananana, sy ny fandraisana azy no ny tompony mihoatra amin'ny hafa, fa ny fandraisana azy amin'ny sy fahombiaza, amin'ny sy fahatanterana, eny amin'ny tsy fahamarinany azy. Izany no nandraisany Jesosy ny tsirairay amintsika. Izany no nahazoany mitondra ny fanamarinana antsika. Lazainy mika toko fahafito andininy fahavalo folo ka hatramin'ny faharoapolo koa zany. Fa izany no niaina amin'ny fiangonana mandray izao taratasy ny apôstôly Paoly zao. Toa mifampitsara, toa mifanameloka, na dia ny samy fiangonana azy, na dia ny samy kristianina azy. Ary ao anatin'izany fifampitsarana mahatonga fahasaranana ho an'ny fiainan'ny fiangonana izany, mahatonga indrindra ity Romanina toko fahadimy folo isin'ny famporisiny, isin'ny fitariana mba tsy ho zany fifampitsarana, fifanameloana no hoentiky ny fifandraisana, ifandraisan'ny fiangonana, ifandraisan'ny kristianina tsirairay. Fa amin'izany indrindra dia tsy fanitsiana izay, tsy fahombiazana, hiaina ny fifampitsarana, hiaina ny fifanameloana fotsiny no lazainy izao tenin'Andriamanitra izao. Fa misy fitariana, misy torolalana ka maneho sy manolotra mazava hoe satria tsy mahomby ny fifampitsarana, ny fifanameloana izay hita eo anivon'ny fiangonana, hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay, dia tarihana amin'izao tenin'Andriamanitra izao ianareo ry kristianina, tarihana amin'izao tenin'Andriamanitra izao ianareo ry fiangonana, mba ho tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo no handraisanareo na rahalahy na anabavy. Amin'izany no hitondrana ny fifandraisana eo anivon'ny fiangonana. Tsy tsaronareo ve fa izany fiantsoana, fitariana, fanoloan-dalana hiaina ny fiainam-pitiava, hiaina ny fiainan'ny famelan-kelo fa tsy fanamelo. Lazainy Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma izany
dia efa no iray ny mpanao salamo amin'ny salamo fahatelotelopolo izay no vakiana teny am-panomboha. Fiainana tsy ny fampitsara, fiainana tsy ny fanameloko, fa fiainana iarinierin'ny fitiavana. Ary misy fomba samihafa entin'ny mpanao salamo maneho ny atsara n'izany fifandraisana na ny fiarahamonina eo anivony samy kristianina, eo anivony fiangonana izany. Vahaolana lehibe amin'izay sy fahombiaza aretina kileman'ny fifandraisana tsy salama izany lazai ny tenin'Andriamanitra amintsika izany. Sy mbola hadiniko fa tsaroko tsara fa voatapabolan'ny androany ny 3 Jona tolakandro tahaka zao koa nanatanterahana ny alahady ny FFPM teny amin'ny FJKM ny ravoangy fivavahana dia ity ihany no teny izay natolotra hotoriako. Tamin'izao dia nanomboka ny hoe manana olana lehibe ny fifandraisana tamin'izany androany ankehitriny ary ino fa manolotra vahaolana sarobidy amin'izany fifandraisana tsy salama izany, mba hananana fifandraisana salama eo amin'ny fiainantsika kristianina tsirairay, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana misy antsika koa izany, fa tena sitrapon'Andriamanitra ny mampiay ny kristianina tsirairay, ny mampiay ny fiangonana izany fiainam-pitiavana sy fiainan'ny famelan-keloka izany. Fa na dia texte anankiray ihany izay asaina notoriana tamin'ny tapabolana sy androany, tsy matiatiko akory fa teny amin'ny FJKM andravoangy fivavahana, fa tsy namerina ny toriteny tany andravoangy fivavahana rehefa tonga eto amin'ny Jona vaovao. Sarobidy ao amin'ny fiainan'ny fiangonana, sarobidy ao amin'ny fiainantsika tsirairay, izany manana fifandraisana tsara amin'ny Jesosy ary mandray aina sy heriny amin'izany ka mitondra sy manolotra izany fifandraisana salama izany, miaina izany fifandraisana tsara ao amin'ny Jesosy izany, dia mitondra izany fifandraisana tsara izany eo amin'ny fiainantsika kristianina tsirairay, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ary tena manana hafatra sarobidy ho antsika izany. Tsy natao hoe ho fiainantsika atin'ny trano fiangonana izany, fa natao ho fiainantsika any ivelan'ny trano fiangonana indrindra izany. Fa ny fiainantsika velona amin'izany atao hoe fitiavana marina, velona amin'izany atao hoe tsy misy fahatsara-melatsy, fiainantsika velona amin'izany atao hoe ny aina ny famelan-keloka no menantsika, ka mizara izany ny fiainana ifampitondrahantsika eo anivony ny fiarahamonina. Tena zavatra lehibe sarobidy mihoatra no ny volamena. Andeha tsy resaka lamba tsika, resaka zavatra tsotra kanefa tena olana lehibe. Za tsy manao hoe
tsy mahalala daholo ny akamaroan'olona. Fa raha izao fifanoritana politika mitaraza iainana eto amin'ny firenena izao dia tsy mitondra makany izay ananana fifaliana, tsy mitondra amin'izay ananana amin'ny tena fahafahana, tsy mitondra amin'izay ivelomana amin'ny tena fiadanana, fa tena mitondra amin'ny azy tebotebo, tena mitondra amin'ny korotana mandrakariva. Ka na iza dia ansoina amin'izany tenin'Andriamanitra izany daholo. Amin'ny andraikitra misy amin'ny raharaha izay sahana dia tafahoana matetika amin'ireo tompona andraikitra samihafa, na amin'izay mitondra fanjakana, na amin'izay mitsangana manohitra, dia lazako tsoka hoe dia fifaliana ho anareo hoe ny hanaovany sisy voany amin'izao fifanoritana lava zao. Tena dia miverina aza hoy ny mpihevitra sasany hoe rehefa voatsangana ilay gouvernemanta ny marimaritra raisina dia misy filamilamiana kinona ny eo no mahalitsy miova ihany hakafotra mihira zao. Tsy misy kilen'olo na azy dia mifampitabataba eo dia ho tonga ihany ny bentsizony fa tsy salama ny kivanay. Dia avelatsika zany zava-manahirana tsy atsika enoany fa tena iainantsika eo amin'ny fiainam-pirenena. Fa na dia eto ny fiainany fimbonana aza tsy manamari-tena isika fa manaiky tariny ten'Andriamanitra amin'izay fahatsiarovatena feno ka tsy hovariana hanono ny hafa ho tompona andraikitra amin'izay mety tsy fahombiazana na inona zany. Fa izany ilay fanaminoa fa tsy zany ny mbara ny ten'Andriamanitra fa mba samy ho tompona andraikitra tsy ary tsy fahombiazana ary hiaraka manampy ny azo fijaliana ahitany Jesosy mitarika antsika hampivelona antsika amin'izany fifandraisana salama izany. Araka ilay lazainy teny fandeha hoe koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisa ny Kristy ianareo mba tena fiainana iainantsika tsirairay. Zany hoe ny nandraisa ny Jesosy no fandrefesana ento mandrefy ny ifandraisana amin'ny manodidina ka hananana fifandraisana salama iary alian'ny voninahitran'Andriamanitra. Voninahitra ny Andriamanitra isaraka ny fanamasina dia hatramin'ny talonjindraka ao mandrakizay. Amen. Aoka iara-mivavaka isika. Misaotranao zahay Tompo noho ny amin'izany teny velona izany izay ampaherezanao anay ho velona ny fitiavana, ho velona ny fiainany voavela eloka, hamela eloka fa tsy tsara nanameloka ny hafa. Ao amin'izany tokoa ny fahavelomany fiangonanao ry Kristy mpanjaka ny mpanjaka amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay.